Dia faly miarahaba antsika tapakasy namana rehetra. Zay mihaino ity fandaharana misandry iray ity. Faly miarahaba sy mirary soa satria ny firarian-tsoa dia zavatra goavana eo amintsika. Ary ny fiarabana dia namany hafaliana, fizarana ny tsara sy ny soa avy ety amintsika. Ka dia miarahaba antsika ary mirary ny soa sy ny tsara lalandava. Toy ny mahazatra izay filazako dia hoe samy ahita ny tadiavina, samy azo n'izay ilaintsika. Raha tratranay atokantrano ianao dia miarabanao zay. Raha eo am-perinasa ianao dia mirary ianao mba havita tsara sy handava ny asa izay sahanao. Raha eny an-dalana moa ianao na en voyage dia mirary ianao toto-soa amin'izay toerana alehanao rehetra. Raha ao anaty akatoky ny fianarana ianao no maheno anay dia aingane ka ho voarainao izay zavatra ianaranao ary azo noty tsara ianao. Naiza misy ianao zany dia mirary soa anao lalandava izay amin'ity fandaharana misandratra ity. Raha tsy hevina fohifohy zany zay efa vitantsika dia efa lasa iny ny fetin'ny olo-masina ary tsy ho ela atsika eo akatoky ny fanomanana an'izay ilay noely zay faran'ny taona zay. Ny fandaharantsika moa dia miezaka mifehy ny tontolo manodidina antsika sy ny hery manodidina antsika mba ahafahana mahazo zavatra tsaratsara kokoa sy mendrimendrika kokoa. Ka dia anisany mampiomana antsika zany dieny zao mba hiomana amin'izay fidirana amin'ny noely zay, hidirana amin'izay faran'ny taona zay mba tsy ho tampoka amintsika, mba tsy havesatra amintsika ary mba ho maivamaivana amintsika zany ny fidirana eo amin'ny noely. Io zany na eo amin'ny lafin'ny saina zany manana dieny zao zay zavatra atao any, na eo amin'ny lafin'ny vola zay satria vola daholo raha jiaby, na eo amin'ny lafin'ilay aktivité sy fihetsiketsehana rehetra dia tsara ihany raha ohatra dieny zao dia efa fatapatatra sy homanina ary hatrehany. Satria raha izao ianao nividy pataloha izay dia moramora kokoa, fa raha voalasa ny 15 ny volana desambra dia efa miakatra be. Raha izao ianao mividy ganagana mety mbola azom-bola, fa raha vao afaka fotsiny volana desambra dia efa miakatra izy. Ka mampatsiahy, mampaneno lafinosy kely fotsiny hoe sao dia mahasoa anao ny fanomanana an'izay le resaka noely sy faran'ny taona izay. Zay angamba no tsy fampiomanana, fanalajana inona vaovao misy, inona ny zavatra malaza amin'izao fotoana zao dia zay zany no nahatonga anay nilaza an'izay le noely sy faran'ny taona zay ary navita soma tsara ny fetin'ny olo-masina iny. Olo-masina antsika daholo izay efa lasa rehetra any ary mivavaka andrentsika zany mba ho lasa miavoavo indrindra izy ireny ary mba hitondra fahasoavana amintsika. Zay angamba ny mikasika an'iny izay zavatra lasa sy ny vaovao ho avy. Ka dia mamerina kely an'izay zavatra efa nataontsika indray hoe inona daholo ny zavatra efa nentsika teto, ahoana ny hidirantsika amin'izay vaovao indray. Io moa dia sorina lalandava nareo mpanaraka amin'ny fandaharana, tsy mandefa n'ilay hafatra ao anatin'ny Facebook na amin'ny telefona na amin'ny Facebook, telefona, amin'ny télé manatona anay miresaka. Sorina be da be nareo, fa zao zany efa ezahantsika ilay hafatra avy any aminareo zany no ezahantsika entina sy azavaina amin'ity fandaharana ity. Ilay fizarana taloha be da be zany efa tsy dia hidirantsika lalina raha tsy ohatra angambako hoe tsisy fanontaniana intsony alefanareo dia miverina amin'izay efa vitantsika manazava misimisy kokoa amin'izay efa vita zay. Ny entsika teto ny tamberina na atao hoe cycle. Misy olona anankiray manana olana, miverimberina foana le olana, tsy mety afaka mihitsy le olana dia nanontany hoe ahoana ny fipetraka iny olana iny. Eo zany dia maro dia maro ny olona andalovany eo ataontsika hoe tamberina eo ary ny fiainantsika mihitsy zany no tamberina. Eo le jerentsika an'izay le 4 éléments zay feu terre air eau, feu terre air eau. Io zany famberimberina eo ireo efatra eo, lasa ny hafa miditra ny tany, lasa ny tany miditra ny rano, lasa ny rano miditra ny rivo dia mihodina eo foana. Dia zay zany ilay cycle resahantsika io. Jereo fiainantsika fa io ihany io cycle io, verimberina eo foana ireo rehetra ireo ary zay fiverimberenana zay zany no mahatonga le olana miverina amintsika. Tsy ny olana rerany fa ny tsara koa miverina amintsika. Ary ao akaiky, diny eo akaiky ny fiainantsika fa ny tsara sy ny ratsy dia mitovy ihany ny rafitra mameno azy. Ny kasinga efatra dia énergie io, fomba fisainana io, fomba fiodin'ny tontolo iainantsika. Dia zay zavatra zay zany no ezahantsika jerena hoe ohatran'inona ny fipetraka izay ao amin'ny fiainantsika
dia ahoana ny amahantsika an'izay a mba tsy ho lasa vesatra zany a fa lasa hery sy tanjaka ho antsika le izy. Ny amin'ny lafiny fitiavana dia jereo fa raha miady lava nareo dia mitoy miady foana. Raha ohatra ka mandeha voyage lava nareo dia mahita voyage foana. Dia napetraka antsika raha ohatra ka mifankatia be nareo dia mitoy mifankatia foana. Saingy anelanelany eny misy ady madinidinika ary zao tapahana reny ady reny mba tsy hitarana le izy mba tsy hisy ady vaovandray hitranga. Fa raha miteraka ady ianao zao dia mbola ny ady ampanorony dia misy ny fahatelo, misy ny fahaefatra. Jamais 203 zany vazaha rehefa nisy ny 1 dia misy ny 2, misy ny 3 ary rehefa misy ny 3 dia miverina 1 indray koa izy. Dia ohatran'izay hatrany zany. Na zavaintsika tamin'izay ihany koa fa hoe io cycle io zany na io tamberina io dia misy ligne anankiray avy any amin'ny olon-dehibe antsika any, avy amin'ny razambe, dia midina amin'ilay ray, dia midina amin'ny zanaka, midina amin'ny zafy, midina amin'ny zafy hafa. Zay ny atao hoe héréditaire. Zany hoe mbola le cycle foana io, mbola le tamberina foana io. Betsaka ny anarana azo ilazana azy fa n'aiza n'aiza le antsika zany a dia mitovy foana le zavatra misy tamberina io. Héréditaire, karma, faran'lohany, izy daholo zay jiaby zay. Na any Inde-tsika, na ao France-tsika, na any Tibet-tsika dia misy zany zay le antsointsika hoe cycle zay. Tsy atao mampatahotra, tsy atao mahagaga fa zavatra iainana fa ezahana fotsiny fa tsy hitondra vesatra amin'ny fiainantsika ny tamberina fa mba mitondra hery sy tanjaka ho antsika. Dia tsara zany ho ezahantsika averimberina. Zay zany le fanontaniana namana anankiray tsy mety mahatody zavatra atao, na hoe miady lava amin'ny tokantrano, na hoe misotro toaka lava na dia efa te hiala ary dia mbola miverina mitoaka foana, mbola miverina foana tsy afaka. Dia avy amin'izay le resaka cycle zay. Raha tsy nanana fanapahan-kevitra anao zany hoe tapahako ty dia tsy hiverina intsony za, tsy afaka le izy. Fa mila finiavana sy mila fanetretena be zany le izy dia zay vao tapaka izy. Fa hatramintsika antitra zany dia miverina le izy fa saingy miaina. Misy zany mihamafy le tamberina ary misy ny aina. Fandiniana amin'ny fiainana zany dia ahitantsika an'izay resaka cycle zay. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia ny fametrahana ny tanjona. Misy ny olona zany tsisy tanjona izy amin'ny fiainana, mandeha ho azy eo foana, vola tonga androany ho an'ny ara-petso, te hividy tômôbila izy mividy, te hividy trano izy mividy, te hividy tokotany izy mividy, fa tsisy tanjona zany hividy tômôbila aloha mba ampiasaiko ny taxi brosy, hividy trano ampanopaiko. Fa hoe misy vola izy dia mandefa n'ilay vola arakaraka izay zavatra tojo azy, izay zavatra mahafinaritra azy. Izay zavatra zay zany dia nametraka an'ilay fanontanian'ilay namana hoe maninona no tsy mety tody amin'ny tanjona izay tiako tratrarina. Dia zay zany anisan'ny zavatra anankiray nampisan'izay tsy fahatodizan'izay hoe tsy manana tanjona tena mafy orina tanteraka ka raha vao tonga ny olana dia ilay mividiana jiaby ren'iray namety. Satria tsy nampiditra vola ilay zavatra nampidirinao fa lasa mamoaka vola. Vety tômôbila ianao dia lany pièce, vety trano ianao dia réparation lava. Ka zay zavatra zay zany mila dinihana sy mila fantarina ary misy paikady apetraka ao anatiny ao. Dia ampiena tena avy ianao dia mbola namofo hinana dibera, tsy mety zany. Rehefa mipetraka ny tanjona dia any manaraka an'iny zany dia amin'ny fametrahana ny paikady hanatratrarana an'iny tanjona iny. Ny fametrahana tanjona dia tokony hifanaraka amin'izay toetra misy antsika. Manana toetrana hafa ianao dia tokony hifanaraka amin'ny hafa ny tanjona apetraka ao. Raha ohatra ka tanjonanao afo, ny toetra nananao rano, fanohitra ireo toetra anankiroa ireo, sarotra aminao nahatratra ny tanjonanao. Zay no ivizy antsika n'ilay toetra, reto daholo ny toetra misy dia tokony hifanaraka amin'ilay toetra zavatra ataontsika amin'izay moramora ho antsika manatratra an'ilay tanjona. Mahafinaritra ny manatratra an'ilay tanjona raha ohatra ka hoe olona anankiray efa actif ianao, olona mihetsiketsika lava, olona tia mitarika, olona tia miresaka, olona mafana rà no amena tanjona mafana, mafy, enjana, lavitra. Toy izay olona malemilemy ianao, olona kamo ianao, olona tsy dia tia zavatra maherisetra loatra ianao, tsy tia mifanjeva ianao, tsy tia manao zavatra mafy ianao nefa amena zavatra mafy, dia eo fa tsy tody ilay tanjona ary natody ary dia vita fa vita ratsy. Ka zay zany mametraka hoe tokony hifanaraka foana zany ny toetrantsika sy ny tanjona ataontsika na hoe ny misy eo amintsika
sy ny zavatra tiantsika atao. Ary apetraka manaraka an'izay, rehefa vita zany izay tanjona izay, dia apetraka ny paikady anatrarana azy. Apetraka ny tanjona fa tsisy ny paikady, tsisy fepetra raisiny, tsy tafavoaka tsika tavela, ka apetraka zany izay paikady izay. Betsaka ny olona manatona, resaka, manontany vahaolana, fa saingy rehefa tonga eo amin'ilay paikady sy ny fanatanterahana azy zany dia tavela. Tanjona anie samy manana daholo. Ny zavatra rehetra dia manomboka amin'ny nofinofy. Te hanana villa 4 chambre. Tonga ilay nofinofy dia tonga amin'izay ilay tanjona hoe tena ataoko tanjona amin'izay ty. Tsy maintsy mividy tokotany, tsy maintsy manamboatra parpaing, tsy maintsy mitady manao plan, tsy maintsy vita izay ilay tanjona mazava tsara. Fa anatratra an'ireo ilay voalaza teo amin'izay hoe aiza ny ahitana vola, ahoana ny anaovana parpaing, oviana ny anamboarana plan. Raha vao tsy voapetraka antsika zay zany dia tsisy dikany hametrahantsika tanjona satria ho lany fotoanantsika. Zay zany le fipetraka hoe fa maninona ny tsy mahatody zavatra atao dia tsy mahafiorina zany ny tanjonanao ary tsy voapetrapetraka ny tanjona. Ka raha misy tanjona hafa vaovao dia manao tanjona iray faharoa, tanjona iray fahatelo, lasa tanjona anankifolo dia tsy tanteraka ilay izy fa faritsy tsara ilay tanjona dia tratrao. Dia anisan'ny napetraka ihany koa hoe manana olana amin'ny fanatatratrarana an'ireo aktivité ireo hoe ireo paikady. Mipetraka ny tanjona, apetraka ny paikady. Efa hita daholo hoe inona daholo ireo tamberina nisy hatramin'izay fa nialana ilay tamberina. Efa nafaritana ilay tanjona hoe ity ny tanjona tiana tratrarina. Voapetrapetraka amin'ny paikady rehetra, reto daholo ny paikady ahafahana manatanteraka an'ilay izy. Ato ny tady vola, ato ny entana hovidiana, ity ny olona hanatanteraka azy. Tody indray koa ilay izy. Hoe maninona zay fa voalamina daholo, efa narahana daholo izay tenenina rehetra. Fa nasiana paikady, nasiana ny tanjona, nasiana ny vola. Tsy tody ilay izy, tsy vita ilay izy. Natao ny anankiray voalohany ratsy, natao iray faharoa ratsy, natao iray fahatelo, tena ratsy vitana ve za? Ratsy toetra ve za? Tsy ambinina ve za? Dia eo zany napetraka hoe miankina amin'ilay olona sy ny tontolo manodidina anao ny fanatrarana ny tanjona. Fa napetraka antsika hoe raha ohatra ka mitovy ny tanjonanao sy ny toetranao dia mora aminao manatanteraka azy. Mifanaraka. Raha vao tsy mifanaraka ny toetranao, afo sa rano sa rivotra sa tany. Tsy mifanaraka amin'ny tanjona apetraka ao. Tsy mifanaraka ilay olona natanteraka azy. Ianao matotra dia matotra. Voakajy daholo ny vola rehetra. Petrapetraka daholo ny plan rehetra. Fa ny olona akaikinao dia mandany ny volanao. Misy an'izao indray, ndao tsika handeha vakansy. Maninona raha vidiana ilay tokotany ery? Tsaratsara manana tomobile tsika. Lasa ilay vola. Ny paikady efa mipetraka, ny azo. Miditra foana ilay vola fa misy tany ilehany foana. Miditra foana ilay vola fa misy tany ilehany foana. Dia izay zavatra izay zany hoe raha voatra ka ny olona akaikintsika tsy mitovy fomba fijery, tsy mitovy tanjona, tsy mitovy lalan-kaleha, dia manimba ny zavatra ataontsika. Anisan'ny kasinga anankiray mahasaripady ny zavatra atao zany dia ny olona izay hipetrahanao. Fidio tsara zany ny olona iarahanao miasa, ny olona iarahanao mipetraka, ny olona hiaraka hanatanteraka ny viana ny eritreretinao. Lazavaintsika tamin'io fa mifampisintona ny olombelona, mifampisintona ny zavaboary rehetra. Ny ao ambony misintona ny ety ambany, ny ety ambany misintona ny any ambony. Raha vao mifoaka tsy mitovy zany, mitanjaka raha matanjaka kokoa ilay misintona dia voasintona ianao. Fampisintona ny olona ka ny avy ambony misintona ny ambany. Raha matanjatanjaka ilay avy ambany dia lasa voasintona na any ambony ary ianao fa matanjaka ny ety ambany dia lasa foana ianao tafiditra na matanjaka ohatran'ny anahy. Ary raha ohatra ka malemilemy indray ny ety ambany, mora aminao misintona azy miakatra. Ka izay zavatra izay zany no azo lazaina hoe mila tandremantsika zany izay le hery mifampisintona eo amin'ny ianao sy ny tontolo manodidina anao. Raha ohatra ianao tsy misotro toaka, miaraka amin'olona mpisotro toaka anankiefatra. Tsy tamana ianao miala anatin'io gropy io, na ianao tafanandrana ny zavatra ataon'ilay gropy. Anankiray zay. Raha ohatra ianao ka nandeha nifindra tanàna,
manodidina rehetra ohatra tia karaoke daholo jiaby, mihira, mandihy, misasakalina mbola mandihy. Na ianao miteny aloha za hiala amin'ity tanàna ity, na ianao mahavoafy aleo le janony mety hiranareo ty, na ianao tafira ihany koa. Io zany lalàna fiainana io, ka mifampisintona foana zany ny voary rehetra. Ka eo zany mahatonga hoe tsy maintsy mifiditsika hoe iza ny olona manodidina antsika. Raha vao izy ny maro anisa dia lasa foana tsika, na mafy be ohatra ny anatsika mipitika miala anatiny io. Fa eny zany amin'ilay environnement iainanao tsy mizatra bango ao, miditra anatin'ilay fiarahamonina ianao dia rehefa tonga ianao mangina daholo ny olona rehetra. Lasa ianao maresaka izy dia fantatra zany mizatra tsy milaminao. Vao sotro toaka kely ianao dia lasa naresaka ohatran'ilay taloha ihany ilay izy, dia fantatra zany hoe izay ilay ambiance tadiavana. Raha vao tsisy an'iny zany ianao dia tsy mandeha ilay izy. Ka betsabetsaka zany situation misy an'izay, le olona ipetahanao sy ny manodidina anao dia mitondra anao hiova na hanaraka an'ilay toetra. Ny olona rehetra mandeha tomobila daholo vao maraina, ianao irery mandeha tongotra. Na tianao na tsy tianao hiezaka ianao hanana tomobila mitovy amin'izy rehetra. Dia rehetra zany mitovy amin'izay hoe arakaraka ny tontolo manodidina anao zany no mitondra ny toetra entinao sy ny fomba fientinao amin'ny fiainana manatanteraka azy. Ka zay zany le nentsika teto hoe ny tontolo manodidina, ny namana, ny mpiarabelona, ny mpiara-miasa dia jerena ihany alohan'ny ipetahana. Any am-piasana ianao mety olona 100 fa misy olona 2-3 tsy maintsy ipetahanao akaiky. Dia zay zany no ahafahanao manatanteraka ny zavatra kasainao atao. Vitantsika angamba zay ny resaka tamberina, ny resaka tanjona, resaka paikady anatanterahana azy ny olona manodidina antsika. Fa misy namana ho rehefa tonga ohatran'io miresaka hoe zao le zavatra niresahanao, zao le zavatra misy amin'ny fiainana, marina le niteneninao, mety tsy marina kosa le niteneninao fa zao kosa izy rehefa zao dia mba misy riranana ihany. Dia rehefa nitatra ny resaka dia nitanjona zany hoe indraindray le tanjona efa voapetraka, efa nandalam-pana fa ela loatra ozy ny voatanteraka le izy. Zay zany le fipetraka le izy hoe ela loatra. Mametraka ihany koa efa eo daholo le olona jiaby niteneninao reo, eo daholo ny fitaovana rehetra fa ela be voatody le izy, sarotra be manatanteraka azy. Ny sasany indray miteny hoe le problème amin'le izy anie ozy ny hoe matetika ny zavatra atao dia manana tanjona anankiray no tratra dia manenjika anankiray faharoa dia manenjika iray fahatelo. Ohatrohatran'izay zany filazan'le namana rehefa miady hevitra anatin'io le resaka hoe fanatanterahana zavatra anankiray, fivoarana eo amin'ny fiarahamonina, fiaraha-miainga eo amin'ny mpiarabelona, dia anisan'ny zavatra tsy maintsy tandremana zany sy zavatra tsy maintsy tratrarina hoe ny fametrahana tanjona avo. Fa napetraka antsika zany hoe mametraka tanjona, fa misy tsika zany tsy sa matahotra tanjona. Dia izay tahotra zay zany no elana, ataovy ambony faran'izay ambony izay tsy zakanao le tanjona. Apetrao hoe tia anatin'ilay toetra fa tokony ho vitako, ataovy an'ilay farany ambony izay zakanao. Dia alefasy rehefa mipetraka ny tanjona dia apetrao ny programa rehetra ary tanterao. Fa iny zany tsy maintsy tratranao iny raha ohatra ka tena hoe fantoka tsara anao amin'ny tanjona izay apetraka ao. Manaraha olona faran'izay ambony etanao, petaha amin'ny olona faran'izay azonao iresahana, fa plus zany ambony ny olona petahanao dia lasa ambony ihany koa ny fomba fisainanao, lasa ambony koa ny fanatanteranao azy, voatery tsy maintsy hanenjika azy ianao. Zay anankiray. Dia faharoa ny tanjonanao koa rehefa so ambony, tena marary, tena mijaly. Fa rehefa apetraka anao ambony ny tanjonanao dia lasa voatery hanenjika an'iny ianao ary tsisy fotoana atoritorianao intsony, tsisy vola verivery intsony, tsisy zavatra tena hoe tsy mandeha amin'ny lohan'izany rehefa apetraka ao ambony ny tanjona izay apetraka ao. Ary enjehanao le tsy hoe apetraka fotsiny dia tsy tanterahana fa enjehana miaraka amin'olona izay anatanteraka an'iny ianao, petapetaka amin'olona izay ahitanao an'iny ianao. Petamina miliardaire
rehefa mipetaka miliardera anankidimy ianao dia hitanao fa misy toetra hitovizana miliardera rehetra ireo na vola franc tsy foiny mahantra ny manary vola omena vola daoliny tsy misy avaratra ary fa ny miliardera marary azy zany alana vola 100 000 francs zany ianao gaga miliardera ohatran'io ka tsy mahafoy 100 000 tena tsy foiny azy dia zany mipetraka hoe tena mitombona mamiliardera azy na dia efa simba ohatrany na le 4 tsy men'olona zany tsy ariana fa priminy ao foana iny ary na amidiny ary aleny amidiny toy izay ariana fotsiny amin'izao ohatra zay teneniko zay raha ohatra ka dokotera daoliny akaikaikinao ianao manana eritreritro dokotera lasa dokotera anao farany farafaratsiny ilay eritreritro aminao lasa mizanako ao ka petrao ambony dia ambony ny tanjona ataovy ny paikady anatraranao azy peta amin'olona manana an'ilay tanjona ambony ny eritreretinao ary tanterao le izy tsy atao ambava fotsiny fa izao tsy kelikely ianao manapetraka azy dia mandrosoa fa todinao eo todinao eo tsisy zavatra tsy tody zany rehefa tena miezaka ianao fa farito tsara fotsiny hoe tia le tanjona tiako tratrarina apetrako na ambony dia ambony arak'izay zakako le izy dia velohany dia amin'izay hoe toetrana rano za dia hoe ny toetrana rano ny efa goragory efa kamo matory lava dia tsy ametraka toetrana hafa apetrao le tanjona matoana mametraka tanjona vonona ianao zay tratranao eo toetrana hafa efa masika efa sarotiny tsy possible amiko zany hoe anana ilamina ara-piarahamonina zany efa io ny toetrako tsia rehefa apetraka ao ny tanjona hoe manomboka zao zany resaka fiarahamonina indray ny apetraka tsy maintsy milamina ny fiarahamonina dia milamina io tsisy zavatra zany ity dia tsy maintsy io ny tanteraka fa azo ampiakarina sy atsaraina daholo ny zavatra rehetra ny tia tanjona voalohany le teneniko teo hoe ataovy mifanaraka ny tanjona anao sy ny toetranao rehefa tratranao dia ampiakaro ambonimbony hoe tia le tiako tratrarina tia le kilema misy ataoko reseko rangahy kilema keo fa tia indray zany tanjona vaovao ho ataoko tia ny tanjona vaovao tratrarina dia manaraka an'izay zany ambony rehetra ka zay zavatra zay zany anisan'ny nentina eto androany sy hovizina eto androany hoe ny fametrahantsika an'izay le resaka hoe fampiakarana ambony ny tanjona sy ny zavatra ho ataontsika dia anisan'ny manampy antsika be da be ary aingana dia aingana manatratra ny tanjona sy fivoarana misy amintsika malaky mivoatra be nareo malaky tratra ny tanjona tianao tratrarina malaky mahavita zavatra eo amin'ny fiarahamonina faharetana zany no ilaina mila maharitra ianao mila mipetaka amin'ireo olona eritreretinao fa tokony hatratrarina ny tanjonao mila miresaka aminy ianao fa rehefa mipetaka amin'ireo olona ireo ianao dia misy tsy ambaratelo no hitanao misy fomba fiady ny paikady no hitanao azay zavatra zay dia manampy ianao eo amin'ny fanatanterahana ny viana ambony dia ambony izay tianao tratrarina aza manambany tena aza mieritreritra tsy vitako eo elao izay toetra anankiray zay raha vao miteny ianao tsy vitako eo dia efa tsasaky ny herinao very fa hoe vitako eo fa mafy vonona iotra vonona andresan'izay tanjona tiana tratrarina izay hatreo zany ny ambaratsika sy azavaina androany mifampitohy zany ireo fanontaniana napetraka olona ireo ary miseho amin'ny endrika tena hoe endrika mifameno izy ireo mba hahafahantsika mivoatra eo amin'ireo toetra efatra izay nambaratsika ireo fa nambara zany fa ao anatin'ny fiarahamonina misy ny toetran'olona mifameno misy ny toetran'olona mitovy misy ny toetran'olona mifanipaka fa ny fototra iorenan'ireo zany dia mifahaizanao mifandray amin'ireo toetra ireo fanohitra aminao le olona dia ataovy izay fandaminana an'ilay fanoherana mitovy aminao le olona tandremo tsy le kilema ratsy no tafiaraka anareo reo fa le mba toetra tsara mifameno aminao le olona tsisy tadiavina mihoatra an'izay ngamba fa dia miazakazaka nareo ka zay le toetra telo nambaratsika zay zany no mifameno amin'ireo toetra efatra voalohany hoe toetrana afo toetrana rano toetrana rivotra toetrana rano mifameno aminao sa mifanipaka aminao sa mitovy aminao le olona dia arao amin'izay le izy fa mino afa misy fivoarana eo amintsika raha zay no tratrarina zay ngamba no tiako entina eto androany zay no tiako ambara androany hoe aiza ho aiza ny fipetraka ny fanontaniana napetraky ny namana
aiza mipetraky ny tamberina, aiza mipetraky ny tanjona, aiza mipetraky raha paikady anatanterahana azy, aiza mipetraky ireo olona izay ipetahantsika sy ny tontolo manodidina antsika ahafahana manenjika an'ilay tandro mba tsy hampiemotra antsika. Dia androany ampiakaro avo dia avo ny fomba fijery sy ny fanatanterahana azy. Alefaso ilay izy dia arao dia vitanao fa hotratra ny tanjona. Eto moa dia apetraka lalandava ny fisaorana ho an'ny koloaina voalohany, satria anatin'ny koloaina ao dia mamola vola sy miketrika anazy ity. Izay rehetra izay ao anatiny ao mifameritra, mifanapatapakevitra inona ny nety tamin'ilay farany, inona ny tsy nety, inona indray no alefantsika manaraka. Nisy fanontaniana ve sa tsisy, fa maninona ny tsisy fanontaniana. Ao anaty koloaina dia misy an'ireo sehatra maromaro izay azontsika ifandaminana. Misy ny Facebook, misy ny fandaharana radio isaky ny talata zoma, misy ihany koa ny eo anatin'ny WhatsApp, nisy ny YouTube iarahana amin'ny Sera Studio. Ahafahana ireo mifandray aminay. Fa ankoatran'izay zany dia afaka manampy anareo izay mitorohevitra maro isan-karazany. Tongava na lafiny ekonomika, na lafiny sosialy, na lafiny eo amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny dia afaka manoro torohevitra. Ary izay ilay fitorohevitra izay zany dia misy sehatra isaky ny sabotsy maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 fifampizarana traika efa mitovy amin'ny resaka ataontsika ety ihany, ahoana ny ahafahana manatsaratsara ny tontolo manodidina antsika. Fifanankalozan-kevitra ny entinao raisiko ary ny ety ihany komeko anao. Raha tsisy moa avy any aminao dia le ety ihany no zary antsika. Inona ny zavatra nisy tamin'ny fandaharana? Ahoana ny fipetraka io fandaharana io? Inona ny fiantraikan'izay satria voafetra ihany ny eto. Fa anjarantsika mijery hatraiza ny fanitarana izay zavatra voalaza teto. Raha ny resaka tanjona antsika ahoana ny fipetraka izay tanjona izay? Raha resaka an'izay tamberina izay tsika inona daholo ny endriky ny tamberina misy? Dia misokatra ho antsika zany isaky ny sabotsy maraina amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 misokatra ho antsika mivaravarana tongava maro. Dia ao anatin'ny koloaina ihany koa zany misy ny masasy raha marary na tsy salama ianao mitongava. Misy ny fanatsarana n'ilay ainga amam-bika, ny tarehy, ny volo, mba teo bebe tratra, mba teo bokobokonozatra, misy fanafodin'izay ao. Raha somary tsy dia salama loatra ianao dia misy fanampin-tsakafo ao, fanampin-tsakafo, manatsaratsara ny sakafo izay misy amin'ny toe-batanao. Ao anatin'ny koloaina misy an'izay rehetra zay. Ka dia mitongava miandry anareo zay any amin'ny Facebook koloaina na amin'ny Sera Studio. Raha telefona moa izy dia efa hitanareo ny numéro-ny. Raha anatina any aminay ianareo dia ao Bazarikely, ampitan'ny Cosmos. Misy plaque ngeda be ao akaikikaiky ao koloaina dia afaka manatona anareo zany, afaka mandray anareo zay. Isaorana ihany koa ny Sera Studio izay manampy ny lafiny teknika, mikirakira ny lafiny teknika, manoro hevitra ary manaparitaka an'izao zavatra atao izao. Ary tsy adinontsika Sisel télé radio izay namana miara-manatanteraka ny tanjona tiana tratrarina sy ny fanapariana ary fankanasara. Ka isaorana be da be ny Sisel radio télé. Isaorana ihany koa tsika mpiaino mpanaraka an'izao fandaharana zao. Matoa tsika mbola tody eto nandritra izay 2 taona mahery kely izay dia noho ny fisianareo akaikinay, ny fiainoanareo ary ny fanapatapahaka ifandraisantsika hatramin'izao. Izay ny androany fa dia mametraka fisaorana, mametraka mandram-piona. Amin'ny herin'ny androany indray tsika manao misimisy. Raha misy sosikevitra dia aza misalasala mandefa. Raha misy zavatra tianareo atao dia aza misalasala, manoratra na amin'ny Facebook na amin'ny télé na amin'ny radio fa voaraisinay izany. Saotra tompoko amin'ny herin'ny androany toy izao indray.